mamafaza ho anareo araka ny fahamarinana, mijinja araka ny fitiavana. Evoy ny tombam-borakareo, fa izao no andro hitadiavan'i Jehovah ambara-piaviany sy andatsahany fahamarinana aminareo. Hosea 10:1-10. Rehefa mijery ny zavaboary sy ny akantony natiora izay noforonin'Andriamanitra isika, dia tokony hanova ny fontsika, ny tany ny fontsika ireny toe-javatra ireny. Hoy ny bokin'ny Hosea 10:1-10. Efa nivakitsika izy io teo aloha, averina tsy maninona. Mamafaza ho anareo araky ny fahamarinana, mijinja araky ny fitiavana, evoy ny tombam-borakareo, fa izao no andro fitadiavana an' Jehovah, ambara-piaviny ny andatsahan'ny fahamarinana aminareo. Misy fananarana lehibe izay omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny zavaboary. Fananarana. Inona moa zany ireo fananarana ireo? Ary raha mitohy tsy mandray izany fananarana izany isika dia ampidi-dozantsika ho latsaka any anatin'ny fahavoazana sy ny fahampitena. Ny fananarana dia izao: aoka ho ariantsika ireo fo izay tia firehariana, fo izay tsy voaova ny fanahy masina, ary fo izay manambony ny toetrantsika. Mampatanjaka ny tanorantsika mantsy, mampatanjaka antsika rehetra ny fandehandehanana any amin'ny saha vaovao, miasa eo amin'ny tany izay voaovan'ny fon'olombelona, ka hitondra azy ireo anakaiky kokoa an'Andriamanitra, anampy azy ireo ahita fa tsy mahomby izy raha tsy miasa miaraka amin'Andriamanitra. Tsy mahomby raha tsy miaraka, mianatra, miasa miaraka amin'Andriamanitra. Tsy misy fahombiazana. Mampidi-doza ireo fahamarinana ankehitriny, ny fiasan'ny lehilahy sy vehivavy izay tsy voaova ny tanan'Andriamanitra ny fony. Tokony ho an'Andriamanitra tanteraka isika amin'ny ampahany manontolo, ary tsy maintsy ahilika ny fiheveran-tena ho ambony, ka mametraka ny Kristy ho lohalarana amin'ny zavatra rehetra. Ary rehefa manao an'izany isika dia manolo-tena andeha ivelan'ny tombony izao tontolo izao, ka ilanja ny enta-mavesatrintsika ho eo amin'i Jesosy Kristy. Ary dia izao, hiamahomby tsikelikely isika, hanana fahaiza-manao amin'ny fifehezana ireo toe-javatra sarotra rehetra, ka ahazo fandresena sy fahombiazana amin'ireo sakana rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika. Fahombiazana, ampanantenain'Andriamanitra rehefa miasa eo amin'ny tanimboliny fo hovain'ny tenin'Andriamanitra isika. Manaraka izany dia izao, mananatra antsika koa mba handray ilay odi-maso ka ahita ny zava-masina izay asain'Andriamanitra ataontsika. Be dia be loatra manko ireo toriteny, nefa tsy misy an'i Kristy. Mitoriteny nefa tsy ahitana an'i Kristy. Ny andehan'ny teny tsy misy aina, lazaina dia efa ampy ampiseho fa ao anatin'ny fiemorana tanteraka isika rehetra. Andalan'ny teny tsy misy aina, tsy misy an'i Kristy dia mampiseho fa anatin'ny fiemorana isika rehetra. Ary dia anampy antsika Andriamanitra ka ho ao anatintsika ny fanahiny. Tsy tokony hiandry ny fodiana any an-danitra isika hoe ho avy Kristy izay vao handray fanapahan-kevitra, handray ny toromarika rehetra omeny tenin'Andriamanitra. Ho an'ny mpitandrina, ny pastora zany, dia tokony hanomboka hitady an'Andriamanitra miaraka amin'ny vahoaka, ary hiasa miaraka amin'izy ireo mba hampahomby ny asa famonjepana hafatra manokana ho an'ny mpitandrina, mpitondra fivavahana rehetra, mpitarika fiangonana. Aoka hanomboka hitady an'Andriamanitra. Fa angaha moa zany taloha tsy mitady an'Andriamanitra, maninona ny lasa pastora, mpitandrina fiangonana, fa maninona ny tsy mitady an'Andriamanitra? Ny olana dia izao, lasa asa sisa ny fanompoana an'Andriamanitra, profession, fa tsy misy faharesen-dahatra anaty amin'izany asan'Andriamanitra izany. Ka izao ary, Andriamanitra ny hanampy antsika mba handinika ny soratra masina ho an'ny tenantsika manokana, tsy ho an'ny hafa aloha fa ho an'ny tenantsika. Ary rehefa feno ny fahamarinan'Andriamanitra isika dia hiboiboika ao anatintsika tahaka ny rano avy amin'ny loharano velona ny aina, ny fanahy masina omen'Andriamanitra antsika. Aoka zany ho voaova ny fontsika dia hanova ny hafa koa isika, dia hivavaka isika. Tompo tsara, misaotra no ity hafatra sarobidy ity.
mandray lesona amin'izany izahay ka ampio mba hovoaova fo ny tsiraray avy ary hanampy ny hafa amin'ny alalan'ny teninao mba hiova fo ka ho tany tsara nyrin'ny teninao ny fonay sy ny fiainanay amin'ny anarinao Jesosy Tompo. Amen.